vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana eo fatotra ahitanao ireo fidronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba eny ariavana amin'ny fofeny fifalena no iarabako ndray atsika menakavy mpanaraka ny fandarana na eto amin'ny radio na eto amin'ny télé na eto amin'ny tambajotra seratsera andray fampianarana lehibe indray tsika zay mahakasika foana araky ny efa nampitaiko nandritra ny andro vitsivitsy zay no hoe lalana ahafahan'Andriamanitra mitahatsika amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy indrindraindrindra miresaka momba an'izany atao hoe fitahina amina zavatra ivelany fa tsy zavatra aty anaty fotsiny fa tena hoe fitahina ity ivelany efa nazavaiko ombenombeno fa rehefa ao anatin'ny olona mifanahy masina rehefa nandray an' Jesosy tsika de possible ny olona anankiray lasa manana fifaliana be lasa manana fitsaharana lasa manana fiadanam-po lasa manana fitiavan'olona raha vo nandray an' Jesosy mihitsy tsika nandray ny fanahy masina ao anatitsika de misy zavatra be da be tsy maintsy miova ny fitondram-piainatsika tsy maintsy hita amin'ny resakitsika eny zany fa olona niova fotsika tsy maintsy hita amin'ny karakteratsika amin'ny toetratsika fa olona niova fotsika nandray ny fanahy masina isika nandray an' Jesosy tsika ary zany no tombotsoa ato amin'ny testamenta vaovao de ny fiovana rehetrarehetra any anaty ny fiovana amina toetra ny fiovana any amina toe-po fa efa noentiko teteny koa nefa ny fa Andriamanitra rehefa mitsofoka eo amin'ny fiainatsika de tsy hoe fiovana anaty fotsiny tsy hoe ianao niala tamin'ny fijangajangana fotsiny tsy hoe ianao niala tamin'ny teny ratsy fotsiny fa anisan'ny zavatra lehibe atao anatin'ny baiboly voasoratra atao anatin'ny baiboly de ny fiainanao ivelany ihany koa miova ny zavatra misy ny apparence miova ny zavatra anananao miova ny vola anananao mila miova ary zany no anisany ampianariko amin'izao fotoana izao tsy miresaka fotsiny ala hoe zavatra ao anaty fa tsy miresaka fotsiny ala atao fiainana mandrakizay fa ahoana ny atonga ny mpino tena ho fiaino fitahina ary fiaino fahasoavana androany dia ampianatra momba an'izany hoe mahatsiaro an'Andriamanitra mahatsiaro an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao andao alohantsika hivavaka mialohan'ny hidirako amin'ny lalindalina ho amin'ny fampianarana mankasitraka indrindra tompo fa Andriamanitra mampianatra anay ianao matoka fa androany de hiteny aminay indray ianao ary anoro lalana anay anoro anay zay zavatra tokony ho takatra anoro anay zay zavatra tokony ho hainay ary apatsiarinay ny marina rehetrarehetra araky ny voalaza tena mitenena tompo fa voninay ihany ny mpanomponao sokafo mivava ny mpanomponao raha mpianatra androany ny teny se zavatra ampianarina etony dia anova tanteraka ny fiainana iray manontolo amen atao amin'ny salamo no vakitsika fahatelo am'zato salamo no vakitsika eo amin'ny andininy fahatelo am'zato ary andininy
voalohany sy faharoa no vaketsika ary fahatelo faefatra fahadimy zay no vaketsika salamo fahatelo am'zato manomboka amin'ny ambininy voaloha manao hoe misaorany Jehova ry fanahako ary izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina misaorany Jehova ry fanahiko ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka izay manarina famindra-posy fiantrananao izay mahavoky soa ny vavanao ny fatandroanao modin'iray tahaky ny an'ny voromahery misaorany Jehova ry fanahako ary izay rehetra atao anatiko misaorany anara-masina misaorany Jehova ry fanahako ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra izany ten'Andriamanitra zany no etiko hitondrana lesona ho atsika menakavy io dia salamo nataony Davida dia fatatsika fa olona nisandratra i Davida dia tsy olona mitovy amin'ny olona rehetra i Davida ilay mpiandrondry no lasa filoham-pirenena lasa mpanjaka i Davida ilay tany anaty fotaka i Davida ilay nandresy foana tamin'ny androm-piainany ary ataoko hoe ny 5:20 isanjato ny andro ny ainany Davida ny 5:20 isanjato ny andro ny ainany Davida de ny aina tao anatina ady kanefa ny aina tao anatina fandresena ihany koa ny aina tao anatina ady no lalovan'ny Davida zany hoe ny ady tamina lioany ny fanandrana tsy mora ngery avana ny fanandrana am'izany lioany zany ny fahavalonao mbola azonao tenenao oka faresy ae oka zay ranga faresy tena anankiresy eo anatrenareo azonao tenena zany fahavalonao fa ny lioana tsy azonao tenena am'izany ny orsa ny bera betsaka ny adiny lalovan'ny Davida nanomboka tany am'izany Goliata de ny fanandrana tamin'ny miaramila ny Filistina de avy eo ny fanandrana tamin'ny Saul mpanjaka ny fandona tamina mpanjaka tany amin'ny tanin'ny Filistina baby tany de maro be ny adiny Davida tamin'ny andro ny aina ny fanandrana tamin'ny Amalekita karazana firenena maro no ny fandona tamin'ny Davida fa nafinaritra resin'ny Davida daholo reno resin'ny Davida ary anoro anareo secret androany hoe inona secret ny Davida inona natonga ny Davida nandresy inona natonga ny Davida nisandratra inona natonga ny Davida teo amin'ny fitondrana inona ny secret ny Davida natonga azy tsy mety resy ary natonga azy ho tonga nahampanjaka azy zavatra anankiray anisan'ny lehibe ry havana de ity tenin'ny Davida ity salamo 7:1 hoe misaorany Jehova ry fanahako ary izay rehetrarehetra atao anatiko misaorany anarany masina misaorany Jehova ry fanahako ary aza misy adinona ny fitahiny rehetra aza misy adinona ny fitahiny rehetra ino anisan'ny secret ny Davida ry havana izy tsy hoe nandresy fotsiny de nandresy fotsiny comme ça de faly nandresy fotsiny de faly nandrombaka fandresena fotsiny fa nanana style de vie anankiray tena hoe style de vie tena tsy ananany olona rehetra Davida ny olona maro mako rehefa mba sendra ny mpandresy kely nahita fahombiazana kely afaka baka kely ny olona sasany rehefa mba nahita fandresena tany amin'ny tribonaly ny olona sasany rehefa mba nanana succès kely nanana réussite kely nanomboka netinety kely navita trano ny olona sasany rehefa mba matanjatanjaka kely de le herin'ny tena no ireharehana herim-poko tanjaka sy heriko reny tsolova fa herim-po zavatra tsy mahalalanga zavatra tsika ndray manana todomy ketriketriky tsika mahavita zavatra tsika mbola tena tanora tsika ndray mahitahita tsika mahita lalana ambanin'ny tany tsy isotra tsika zany rehare
rehefa mba nahavita zavatra kely na izy zavatra kely lasa directeur kely lasa chef de service kely de mireare ary zany no mampitotongana atsika tampoka zany no mampenjera atsika tampoka zany no mahatonga atsika tonga de hoe le zavatra nanatsika sy ny rereatsika teo tonga de miala teo pelatanatsika rava teo pelatanatsika tsisy nininina intsony lay tomobile ny rereanao teo nanao accident tampoka le tomobile ny rereanao teo ny rehatra tampoka le tomobile ny rereanao teo maty pompe tampoka ary tsisy nininina azonao irereana intsony lay moto ny irereanao teo sy mba tampoka tany makaribura teo nasina injection ary tsisy nininina azony raisina intsony ilay vady ny rereanao teo na rary tampoka ary tapaka lalandra ilay vady ny rereanao teo lasa napirafy ilay ny rereanao rehetrarehetra tampotampoka teo tonga de tsisy nininina nety intsony. Nisy fikorian'i Davida tamin'ny androm-piainany de nahatsiaro Davida ary nahalala Davida fa ny zavatra rehetrarehetra nananany ny zavatra rehetrarehetra teo pelatanany ny zava-bitany Davida rehetra de tsy tamin'ny heriny tsy tamin'ny tanjany tsy tamin'ny fahaizany tsy ny volany nampiasainy fa i Davida nahalala fa ny zavatra rehetrarehetra nananany ny teo am-pelatanany ny zavatra goavana teo aminy ny fandresena nananany ny fahombiazana nanany de ozy izy aza misy adonona ny fitahiny rehetra. Misambra ny Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinona ny fitahiny rehetra. Zany no anisan'ny secret-n'i Davida ary natonga ny Davida niakatra satria fantatry Davida fa ny zavatra rehetrarehetra nananany ny zerry teo pelatanany izy salama tsara izy nananjanaka ny zavatra rehetrarehetra teo pelatanany izy nanakarena de fantatry Davida fa tsy le fahaizany tsy ny compétence nananany tsy ny expérience nananany tsy izy nahitahita sy nahalala olona tsy ny hoe izy akaiky any Saul mpanjaka tsy hoe nony dadany tsy hoe izy nianatra karate fa ny zavatra notsarony teo fa ny zavatra rehetrarehetra nananany de avy amin'Andriamanitra ireriany ary zay le gratitude izay le fahaizana nakasitraka an'Andriamanitra izay fahaizana nahatsiaro an'Andriamanitra izay fafana nataony Davida nisaotra an'Andriamanitra izay de nitarika ny fiainany natonga ny fiainany Davida niakatra de niakatra. Misy zavatra tokony fatatsika riavana fa raha mbola teo salama ianao rapitso ary raha mbola teo salama ianao am'ray volana de misaora an'Andriamanitra am'izay fahasalamana nomeny anao androany. Misaora an'Andriamanitra ny amin'ny fahasalamana nomeny anao androany. Raha mbola te hatanjaka ianao rapitso mbola te hatanjaka mihoatra noho ny androany de misaora an'Andriamanitra no nitanjaka apafantaro an'Andriamanitra fa toy ianao mbola matanjaka de no izy fahasoavana avy any aminy fitahina avy any aminy no mbola nampatanjaka anao androany. Misy secret dolidolo ny zavatra rehetrarehetra riavana ny vavoninao mila isaoranao Andriamanitra ny fahasalamanao ny hanina hoaninao amin'ny fotoana ianao tsy mahita haniko hoanina. Raha mbola mihinan-kanina be anao androany mihinana pizza mihinana gâteau mihinana zay tiana hoanina vorontsoloza akoho zay rehetrarehetra amin'ny fotoana ianao mbola manan-kohanina de tsy fantatry ny olona ny sarobidy ny sakafo hoe sarobidy nge io fa amin'ny fotoana am'izay ianao tsy manana na de ariary azy tsy manana na de arivo dianana sakafo de any ianao vao mahatsiaro ny hoe ay sarobidy reny hanina naririny reny ay sarobidy ny sakafo amin'ny fotoana ny zavatra anankiray tsy eo am-pelatananao intsony ny vadinao tsy eo akaikinao intsony ny tomobile anankiray tsy eo anilanao intsony amin'ny fotoana iny fa tsy manana trano intsony
amin'ny fotoana ianao fa very asa vao ho fantatrao ny asarobidi ny zavatra tsy anananao. Io zavatra anananao io de tsy fantatrao ny asarobidinao io, tsy fantatrao ny asarobidin'io zavatra io. Raha tsy amin'ny fotoana izy io efa tsy eo anilanao tsony. Izany ry havana no mahatsara ny hoe aza miandro hoe tsy eo ampelatananao intsony ny zavatra rehetrarehetra. Zay ianao vao hisaotra an'Andriamanitra. Manana tomobile ve ianao androany? Vao miditra ao anatin'ny tomobile ianao de andana misaotra ny tompo. Misaotra anao a tompo fa avy aminao tony fiary tony. Ianao ny mbola nanome gasoil. Ianao ny nanome ana fahasoavana fa ako mitaingina an'ity. Izany fisaorana ao an'Andriamanitra sy fahatsiarovana ao an'Andriamanitra zany. Izany fiderana ao an'Andriamanitra zany mahatonga an'Andriamanitra mbola te hitahanao misimisy kokoa amina zavatra rehetrarehetra. Mbola te hitahanao misimisy kokoa amin'ny zavatra rehetrarehetra. Raha manana trano anankiray ianao ka mbola te hanana trano hafa mihoatra ny ho anankiray io, dia aza mangataka. Mbola meo trano ray faharoa tompo satria ny zanako anaky 5 tsy ampy anay le trano anankiray, de mba meo trano anankiray faharoa, meo trano anankiray fahatelo aza mangataka. Fa maiza makasitraka. Ilay izay efa nananao lo isaory, ilay trano anankiray efa nananao lo isaory, ilay trano hofanao lo isaory, misaory fa mbola afaka mandofa trano. Fa ny fahaizanao makasitraka sy mahay misaotra an'Andriamanitra am'izao zay zavatra efa nananao no mahatonga an'Andriamanitra mbola hitahanao misimisy kokoa mihoatra no zay efa nananao androany. Ny fanaon'ny olona de ny mangataka manao saka ohatran'ny saka ara-panahy. Ny saka tsy malala fa tsy mangataka. Meo. De misy amitsika isanandro mangataka fa tsy mba mahay misaotra noho izay zavatra nanana. Raha lasiana bavy malala te ho salama ve ianao? Te ho sitrana ve ianao? Tianao arovan'Andriamanitra ve ny fahasalamanao? Ozy ny tenin'ny Davidy eto. Izay rehetra ato anatiko inona daholo ny ao anatinao ao, vavony, avokavoka, aty, afiero, tsinay, sarakaty. Mba efa nisaoranao an'Andriamanitra ve zany hoe tompo? Misaotranao avy fa manana rain mbola mifonctionna tsara, manana lalan-dra mifonctionna tsara. Mahita an'ireny olona marary voana diabety reny ianao, mahita an'ireny olona marary any amin'ny hôpitaly, marary eo amin'ny rein, marary eo amin'ny aty sy ny afero, misy kista ny aferony, misy kista ny atiny. Mahita an'ireny marary reny ve ianao de mitsetsetra fotsiny, de malahelo fotsiny, de mirehare hoe tsika indray mo salama. Samba vitanao ve ny misaotra an'Andriamanitra? Mijery an'io marary io ianao mba mahavita misaotra ny tompo? Misaotra anao a tompo noho ny fahasalamana nomenao ahy. Misaotra anao anoho ny atiko mbola salama tsara. Misaotra anao anoho ny vavoniko mbola salama tsara. Zany inge ny andrasan'Andriamanitra atsika, itsika mahay makasitraka an'Andriamanitra am'izay zavatra mbola ananatsika. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra mitatsika. Aza mitsiriritra izay tomobile tsy anananao, fa maiza aloha misaotra an'Andriamanitra ianao raha mbola afaka mandeha bus. Misaotra anao atompo fa mbola manana freina bus. Raha miditra ao anaty taxi ianao, maiza misaotra an'Andriamanitra? Misaotra anao atompo fa mbola manana freina taxi. Melohany anomezan'Andriamanitra anao tomobile ho anao manokana sy tomobile plaisir ho anao manokana, maiza misaotra an'Andriamanitra satria mbola manana fahafahana ianao mandeha taxi. Fa ho ambadiky ny fahaizanao misaotra, fahaizanao makasitraka, fahaizanao manome voninahitra an'Andriamanitra. Zany ho any andrasan'Andriamanitra amitsika. Zay ny atao amin'ny testamenta taloha. Andriamanitra rehefa atao amin'ny testamenta taloha ry havana, de mbola veriko aminao eny tsy de miresaka loatra zany fanasitranany zany izy hoe manasitrana ny aretina, tsy de tena miresaka an'izany izy. Any amin'ny testamenta vaovao misy ny fanasitranana nataon'i Jesosy rehetrarehetra.
ny testamenta taloha tsy de misy an'izany resaka délivrance zany. Ny testamenta taloha tsy de miresaka an'izany hoe fiainana mandrakizay zany hoe any an-danitra amin'ny paradisa tsy miresaka an'izany. Fa raha vao mijery ny testamenta taloha ianao de fisandrapana eto ambonin'ny tany, fananakarena eto ambonin'ny tany, fananam-bola eto ambonin'ny tany, fananana trano be eto ambonin'ny tany, resaka rena sy voninahitra ny resan'ny testamenta taloha. Ato amin'ny testamenta taloha de miresaka rena sy voninahitra. Ary anisan'ny lakile nananany Davida natonga azy nisandratra vetivety, nanana voninahitra, tonga mpanjaka, nanan-karena. Izy tsy mba manadino, izy mahatsiaro foana. Fa ajerenao mihitsy le fraziny, zay rehetra atao anaty kozy izy misaorany anaranomasina. Zay rehetra ay Davida zany de nahatsiaro na sarobidiny hoe sarobidiny tsy nay be, sarobidiny tsy nay kely. I Davida de natsiaro ny asarobidiny reo, izy mbola salama. Ary zany natonga Davida tsy nararirary zany. Nanana fahasalamany Davida ary nitahin'Andriamanitra satria tsarony fa matoa izy salama, matoa ny atodohany salama, matoa izy mbola mifoha maraina de fantany fa avy amin'Andriamanitra ny fifoazana maraina. Avy amin'Andriamanitra ny fifoazana maraina. Ary mila takatsika ngery avany zany, mila takatsika zany. Ny fotoana atoroinao de safidy. Amin'ny 7 any atory, amin'ny 7 alina de efa atory androany eo ambony fandrina, amin'ny 10 de efa atory. Fa ny fifoazana tsy safidy, ny fifoazana de fahasoavana. Ny fifoazanao rehefa maraina de famindrapo. Andriamanitra mamindra fo aminao no mahatonga anao tafafo maraina. Tompoko azafady, tsy hoe ianao matanjaka, tsy hoe ianao salama de mifo ianao maraina, fa famindrapon'Andriamanitra ny fifoazanao maraina. Fa be da be ny olona hitako ary efa henoko natory tamin'ny alina de tsy mifotsony ny maraina. Imbe da be ary ny efa nahen'olona natory tamin'ny alina de tonga ny maraina tapaka lalan-drà. Imbe da be ary nahen'olona hoe natory tamin'ny alina tonga ny maraina tapitra ny ainy. Io enao mbola mifo io de tsy safidinao io, fa fahasoavana ny men'Andriamanitra anao. Ary mahatonga tsika mahatonga n'Andriamanitra mitahatsika isanandro, itsika mahay manome voninahitra azy amin'izay zavatra ananatsika. Ny mahavantana ny olona manko ry havana, ny mahavantana ny olona de ny hoe vao misy ady, vao misy olana, vao misy aretina de angataka fanasitranana amin'ny tompo hoe eto mbavaka ny pastera fa marary, eto mambavaka ny fa manana olana raboly, eto mambavaka ny fa hiatrika tribunaly. Zany mahazatra ny olona. Eto mambavaka ny fa manana tena mijaly, eto mambavaka ny fa mandalo ady, ripiny malala. Za miteny aminao ary mampahery anao. Faratinao ny hoe za tompoko resy lahatra an'izany, tsy voatery marary zany tsika, tsy voatery arary tsika, fa mahay zangenao misaotra an'Andriamanitra isan'andro hoe tompo mbola salama tsara ny vady aman-janako noho ny fahasoavanao, salama tsara ny zanako noho ny fahasoavanao. Misaotra anao a tompo fa nomenao fahasalamany reto zanako. Jerevy reto izy milalao tsara. Za miteny aminao fa reo zanakao reo ho arovan'Andriamanitra, ho arovan'Andriamanitra ny fahasalamany reo. Tsy azo mitevolo kasikasiany reo, misy fefy manodidina am'ireo. Eto mambavaka ange tsenanao io ary tsy entina mambavaka mba andeha hoe tompo mba atovy mandeha ny tsenako androany mahazo versement, tompo mba mahazo tombony zao mily eo androany. Tsy voatery angataka an'izany ianao, fa mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Na de nahazo tombony 5,000 sy 1 alina ary ianao androany, fa tsy ohatran'le nieritreretanao maly hoe ahazo tombony 2 hetsy, fa mety 5,000 sy 1 alina ary mety tsy nahazo tombony ary ianao na ny ariary. Mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana ny olona kiray mahay misaotra an'Andriamanitra, mahay misaotra ny tompo de misy foana ny fitahina zay alefan'Andriamanitra eo aminy. Fa tena misintona ozona ry havana, misintona fanahana ozona ny tsy fahaizana misaotra, ny tsy fahaizana makasitraka, ny tsy fahatsiarovana fa avy amin'Andriamanitra io zavatra rehetrarehetra io. Rehefa tsy mahatsiaro ianao fa avy amin'Andriamanitra io de ho teren'Andriamanitra ianao hatsiaro an'io.
hoteren'andriamanitra ianao atsiary fa avy amin'andriamanitra io hoteren'andriamanitra ianao atsiary fa avy amin'andriamanitra io na ny volanao na ny tranonao na ny tomobilinao na ny zanako tafita amin'ny fianarana na ny tsenanao na ny fahasalamanao na ny toromasonao rehefa tsy fantatrao ary tsy mahatsiaro anao fa andriamanitra nanomean'io de isy fotoana ho ampahafantaran'andriamanitra anao am'izany ozy ny tompo hampatsahivoko anao fa tsy avy aminao io zany na tonga baiboly hoe aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra aza misy adonoina anisan'ny tena fahatsiarova anisan'ny tena fanajanan'andriamanitra ry avana anisan'ny tena fanajanan'andriamanitra de ny fahatsiarovantsika azy isan'andro fa avy aminy ny torimaso avy aminy ny hanikoanina avy aminy ozy izy ny mamanay sy ny ray aman-drenina izay manao hoe nareo nga navita voambary ozy izy na ray ary nisy taminareo reo nga navita voambary avy aminy ianao nena manana firy million na fiary miliary ka maina ny tany ka tsisy ranonorana ny tany ka tsy mahavokatra ny tany nga miliara azonao hoanina nga io ravombola 2 alina io azonao hoanina hoe andro 2 alina aloha de nde hoaniko tsy afaka mandro 2 alina ianao fa avy amin'andriamanitra ny voambary avy amin'andriamanitra ny zavoka avy amin'andriamanitra ny voasary avy amin'andriamanitra daholo ny karoty ny ovo ny omby zany ny mahatonga atsika rehefa isakafo ka ihinan-kanina aza mitovy amin'ny jentilisa hoe rehefa ihinan-kanina tonga de mandrapaka tonga de mihinana mila takatra hoe tompo tsy avy amiko fa avy aminao tsy avy amiko fa avy aminao ny vary hoaniko za mbola afaka mandeha zany ny atao hoe fanajanan'andriamanitra ary rehefa vitatsika ny manaja an'andriamanitra ohatr' zany foana aitsika ny manaja an'andriamanitra dia mitobaka foana ny fitahina mitobaka ny fitahina mitobaka inona ny mahatonga mipino mahantra velona inona ny mahatonga mipino sahirana rabola inona ny mahatonga ny mpino androaniny nety ny fiainana rapitsy menjery rapitsy afabaraka rapitsy fahantrana rapitsy fahoriana tsotra le antony tsy mba mahay makasitraka an'andriamanitra tika misy amitsika ngeriavana mampalahelo e mandadilady mihitsy sy mivavaka mandadilady tompo mijaly ahy e ampahorin'ny avako ahy e mijaly a tompo vonjeho ahy e sitrano ahy e hitanao ny ady atrehako tompo manilikiliky any olo ranomaso tsy ranomaso fahoriana tsy fahoriana fitalaona tsy fitalaona ataonao dao misy fotoana ianao am'izay rehefa tahin'ny tompo io fa manomboka tafarina ny fiainanao nety ny fiainanao inona ny zavatra mitranga tsy tsaronao tsony andriamanitra tsy tsaronao tsony andriamanitra raha tonga ny fotoana tokony hivavahana tonga ny fotoana hanaovanao rendez-vous amin'ny tompo andeha hivavaka au lieu de tokony andeha ho any am-piangonana ianao mizestere anao ozy ianao hoe misy mariazy ny zanadravaviko zanako ny kozinako re kozinako reo no nanao tsinitsinina reo koziniko reo nanambany a ireo kozainko reo nanao tsinitsinina tsy androany no aderaderako am'izay ny tomobiliko fa manana tomobilina raitra za tsy maintsy tafarina fa amin'ny tany boribory any am'le tany boribory ndray ny menao voninahitra fa tsy lay andriamanitra ao de iny ianao fa andeha izestary amin'ny mariazy zany ny tomobilinay zany ny anananay tafarina ihany ho alena ilikilika adinonao le fotoam-bavaka tokony andeha hitady an'andriamanitra ianao fa sabotsy ny andro tokony andeha ekohaka ianao fa hisaotra an'andriamanitra ame voninahitra an'andriamanitra fa avy amin'andriamanitra ny tomobily io avy amin'andriamanitra ny arena avy amin'andriamanitra ny million avy amin'andriamanitra io trano adinonao andriamanitra andeha irehare amin'ny havanao andeha irehare amin'ny kozinanao irehareary amin'ny kozainanao irehare amin'ny fianakaviana fa manakatao ianao zany ny mamaky anao normal raha vokatry ny lay ny ray andro kely iny ny ray andro kely iny miditra daholo ny problema rehetra zany nge le ozy izy ny tenin'ny paoly hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly
eo oenao vo mametra-panontaniana pastera tratrana blokazy ndray ahe angamba nisy namosavy ahe angamba zaososao e tena misy blokazy ndray ny asako hoe le freriana nataonao io rahalahy oly eo de tokony ame voninahitra an'andriamanitra ianao atsiaro an'andriamanitra ianao fa avy amin'andriamanitra ny tomobilinao avy amin'andriamanitra ny tranonao avy amin'andriamanitra ny arenanao avy amin'andriamanitra ny fahasalamanao lozanao mibotsina eraky ny tanàna ary adininao hatramy fivavahana maro amitsika ngery havana tsy hoe niverin-dalana tanteraka ny sorotokanenao hoe tsy hoe niverin-dalana tanteraka nandeha nijangajangy tsy hoe niverin-dalana tanteraka hoe tsy mivavaka heritony fa le deux semaines lasa nanomboka nangatsitsika ianao vo nanan-karena vao nanomboka nanambola ianao de lasa natoritory vao nanomboka netinety ny fiainana de nanomboka lasa tsy de mivavaka firitsony vao nanomboka netinety ny fahasalamana vao nanomboka fatapatatry ny olona de nanomboka ny anangatsitsika ny ara-panahy nanomboka tsy de hita mivavaka tsony tsy de hita miomany ianao rahalahy tsy mampitahoatra anao miomany ianao fa azon'andriamanitra tsy hoahana aminao ange alana aminao daholo nge na fahasalamanao e na ivadinao io e na ny zanakao e na reo arenanao reo e na nitsenanao e azon'andriamanitra alana aminao anatin'ny fotoana fohany io e rehefa tsy mahay mame voninahitra azy ianao ary maro amitsika mbola veriko any tsy famosaviana nazo anao tsisy olona namosavy anao zany tsy ozy ny mahazo anao io tsy devoly io mahazo anao io non tsy devoly io fa vokatry ny tsy fahatsiarovanao vokatry ny tsy fahaizanao mame voninahitra an'andriamanitra vokatry ny fanadinonao an'andriamanitra fa andriamanitra mbola veriko mitaky fanady zany ny zavatra tediavin'andriamanitra amitsika ry havana andriamanitra tsy mitady ninninina amitsika akoatra ny enao mahatsiaro fa avy amin'ny zavatra rehetra ianao mahatsiaro fa avy ao amin'ny vola io ianao mahatsiaro fa avy ao amin'ny arena ianao mahatsiaro fa avy ao amin'ny zavatra rehetra zay ihany ny zavatra mba tediavin'andriamanitra aminao ianao mahay manady zazy manatitra fisaorana ny ady zany ny atoko ny ady tsy mialo ambavako le hira reny manao hoe fa ny fahasoavana tompono natoizao a ny famindrapona no mbola iainako tsy mialo ambavako reny reny le hira hoe fahasoavana namonjena zao lay mpano ratsy indrindra very ao talo zao vovondria jamba ao talo zao mahita zany ilain'andriamanitra zany mahakasika ny fon'andriamanitra ny hira oatra zany mahakasika ny fon'andriamanitra ny olona mahatsiaro azy oatra zany ny olona tsy mba manadino an'andriamanitra rehefa tafita ny olona tsy mahafoy an'andriamanitra rehefa manan-karena ny olona mahatsiaro eo tonga matoa lasa miliardera oatra zao de andriamanitra natonga na miliardera oatra zao olona oatra zany no akasitra n'andriamanitra fa raha mahatsiaro ianao fa avy amin'andriamanitra io miliaranao io avy amin'andriamanitra io tranonao io avy amin'andriamanitra io arenanao reo avy any ka tena avy amin'andriamanitra io fiakaranao nahazo seza io ianao lasa ministra ka nohony efa lasa any ambony any ianao manadino an'andriamanitra amizay io ianao fa lasa tsy de mivavaka intsony io ianao fa lasa zesta etsero satria lasa olona ambony io ianao fa lasa matoko tena hoe efa manan-karena amizay ka ao anatin'ny 10 taona tsy ahantra intsony hatram'za fiafiko tsy hantra intsony za miteny aminao fa avy any ambony any ianao nitotonga narynylohanao mandeha meloha avy any ambony any ianao no azeran'andriamanitra ary itotonga narynylohanao no mandeha meloha fa ahita olana hatramy fahasalamanao ary reo vola sy arenanao amina miliara azonao tamin'andriamanitra ireo ka netinao ny rehare tsy netinao tamy fisaorana azy ireo miliara impelatananao reo hokikisan'ny aretina reo hokikisan'ny aretina amy zanakao reo hokikisan'ny aretina amy zafikerinao reo zavatra nanananao rehetra ho tapitra enjery reo ary ny lohanao ny andeha meloha iamatsy anao fa tsy manozonanao satria andriamanitra miandry atsika ny hoe ay ankasitraka ary za dia faly miteny amitsika fa amin'io le fotoana lehibe manomboka amin'ny latsinainy le 17
talata 18 19 samylakamisy le 20 zavatra anankiray ny tena ho ataotsika hisaotra an'Andriamanitra no ny fitahiny rehetra akasitraka an'Andriamanitra no ny fitahiny rehetra hanome voninahitra an'Andriamanitra anisany tena ho ataotsika zany hoe ay ame voninahitra anaja an'Andriamanitra ny am'izay nanananao rehetra inona ny anananao tsisy an'izany olona tsy manana ninininy zany ry avana manana dolitsika mety tsy manana miliona mety tsy manana ekôlazy fa manana maso anankiroa misy olona ngany ry avany tsy manana fa tsy maso tokany misy olona ngany tsy mahita masony fa jamby fa ianao na tsy mihinana pijara mba mbola manana lela azy no itenenana ianao na tsy matory amin'ny hôtely sy any amina chambre raha tena avolentary mbola mba maheno tsara ny sofinao koroa fa misy olona ngany manana miliara manana zavatra rehetra manana mipetraka amina vila tsara tare fa ny sofiny tsy maheno misy olona ngany ry avana mipetraka aty andafy manana tranoko telo aty andafy manana million d'euros fa manana insuffisance rénale manao dialyse isan'andro mba efa nisaotra an'Andriamanitra tamin'ny rein anao ve ianao hoe misaotra anao fahasalama ny reinko misaotra fahasalama ny tsinaiko zany ho anendrasan'Andriamanitra amitsika aza mainky angata dava angataka an'ity angataka an'ity angataka an'ity fa tsy manana an'ity fa mahaiza aloha misaotra zay anananao raha te hiteraka ianao raha te hiteraka ianao fa misy amitsika mbola tsy niteraka tsy voatery angataka zanaka foana ianao meo zanaka tompo tsy voatery fa mahaiza aloha misaotra amin'ny vadinao io misaotra anao tompo fa nahazo vady a nomenao vady a misaotra anao fa manana tranon-janaka tsy voatery zanaka ny angatanao fa misaora an'Andriamanitra amin'nenao manana tranon-janaka misaotra anao tompo fa menao tranon-janaka amin'ny fahaizanao misaotra an'Andriamanitra no ahafahan'Andriamanitra mitanao misimisy kokoa misaotra an'Andriamanitra ianao fa manambady nomenao vady tompona tsy manan-janaka ary ao ambadiky ny fahaizanao makasitraka ny fahazahoanao vady no mety hanomezan'Andriamanitra anao zanaka miandry an'izany Andriamanitra nareo lasa ministra reo lasa directeur reo lasa olona ambony reo inona ny reharehanao misaotra anao atombo mba afaka misaotra an'Andriamanitra avianao sa ozy izy anao ny any diplôma pasteur non tsisy idiran'Andriamanitra amin'ny maha directeur diplômako ny natozao ana zany anatra zao firitaona tany andafy tsisy idira ny Andriamanitra amin'ny maha ministra sy maha député za miteny aminao rahalahy fa mahaiza makasitraka raha lasa ministra ianao nda ho anetsy tena ohatran'ny olona rehetra nda ho andohalika ohatran'ny olona rehetra raha lasa olona ambony ianao ka lasa miliardera misy aminareo ngery olona avy any amin'ny farany ambaniny lasa miliardera ndana mandohalika misaotra an'Andriamanitra misaotra anao tompo fa avy aminao ny miliarako misaotra an'Andriamanitra zany ny secret-ny Davida nahay nisaotra nahay nanaja nanomboka izy mbola kely izy mbola tany ampiandrasan'ondry izy mbola nahantra de zay nananany any Davida nahay zany saotra an'Andriamanitra normal izy raha vetivety de lasa mpaminjaka possible raha ndreary malala eritina za possible mbola afaka miakatra anao izao mbola afaka miakatra anao izao possible zany tsy azo edina hevitra zany tsy noho ny fahaizako tsy noho ny fahalalako tsy ny diplômako za ry olona tsy manana diplômako za ry mbola tsy tena mahay miteny frantsay be loatra hoe mitory teny amin'ny teny frantsay tsy noho ny volako tsy ny ati-doako zavatra anankiray ihany fahasoavan'Andriamanitra arozy izy le ten'Andriamanitra avakitikita hoe ny fahatanoranao odindray taky ny any voromahery za mino an'izany mbola azon'Andriamanitra averina ny fahatanyorako sy ny tanjaka ananako ny antony tsotra rehefa mahay makasitraka ianao de mbola azon'Andriamanitra tahina mihoatra ary mbola verika fa ity fotoana zay ho ataotsika ity de tena tsy angataka ninino tsika amin'io tsy angataka vola tsy angataka arena zavatra anankiray mba ho ataotsika am'ty herinandro ty manomboka am'le 17
mba hiankasitraka sy isotrany tompo noho zay rehetra nataony ho tahin'ny tompotsika tompoko ndo hivavaka isotratr'andriamanitra noho izay fotoana izay misaotra indrindra tompo fa dia ny zava-dehibe tokoa ny fampianarana ny menao anay ny fahaizanay manaja anao satria araky ny tenao ny verimberina foana hoe ny arena sy voninahitra dia ombadiky ny fahaizana manaja ny arena sy voninahitra dia ombadiky ny fahaizanay misaotra anao ary terina mino tompo fa tao ambadiky izany toroteny sy fampianarana zany dia anova ny zavatra misy rehetra anova ny zavatra mitranga rehetra ho tahinao any reto-mpanaraka amin'ny fandaharana ary ho feno fahasoavana zay miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manomboka eto izay tompo dia tsy irehare amin'ny herinay tsy irehare amin'ny tanjakay tsy irehare amin'ny volanay tsy irehare amin'ny fahaizanay fa irehare kosa fa manan'Andriamanitra mitahanay ianao mitahanay izahay avy aminao ny zavatra rehetra ny fahasalamana avy aminao ny vavony salama avy aminao ny kibo salama avy aminao ny atido salama avy aminao ny torimaso avy aminao ny zavatra rehetra avy aminao tsisy nininona ireharehanay akoatranao misy zay ny fotoanantsika sy fampianarana androany refa dia raha-pitsondray ho toizako ty fampianarana ty satria tena za mindro havana fa fotoana hitsanganan'ny fiainanao zao hitsanganan'ny fiainanao zao tsisy nininona akoatrany hoe afahanao mandray fahasoavana akoatranao manaja an'Andriamanitra tsy possible ny fanahy masina dia mitondranao anana fiadanam-po ny fanahy masina dia mitondranao anana fifalianany anaty ny fanahy masina dia mahatonganao anana fitsarana ny fanahy masina tonganao anana ositra ny fanasitrana nandroka dia vory sy ny sisa ny fanahy masina fa ny arena dia ho ambadiky ny fanajana an'Andriamanitra ny vola dia ho ambadiky ny fanajana an'Andriamanitra zay ihany ny fisandratana dia ho ambadiky ny fanajana an'Andriamanitra rehefa vitanao zany dia voarainao zavatra rehetra ho tahin'ny tompo anenao manome rendez-vous anao satria za mbola tia Paris tia Frantsa amin'izao fotoana zao fa ny alatsinaina efa tonga dia atia Madagasikara miaraka amintsika eto ary tonga atytsika tsisy fotoana lanilaniana zany fa dia tonga dia entina nimponany tompo ny fotoana omen'Andriamanitra ny alatsinainy le 17 talata le 18 juillet mitoy ny larbi le 19 alakamisy le 20 juillet amin'ny 12 ratoandro tsindriky foana amin'ny 12 ratoandro hatramin'ny 2 ramahery eo eto amongotena 3 frère andrefa nambojanary raha azonao ajanona daholo ny programme rehetra aloha dia ajanona zay fotoana tokony azo alamina dia ajanona andro zao vakansa ary tanora profitiavan'ity fotoana ity profitiavan'ity fotoana ity ity moa zany fotoana tsy anavarina hoe avaizy ianao na fiangonana izy ianao na fiangonan'izy ianao na fiangonana manahoany ianao fa tena hoe anaja an'Andriamanitra tsika anandratra an'Andriamanitra tsika mandritry ny herinandro latsinainy talata larbi lakamisy anandratra an'Andriamanitra fotsiny zao tsika ao anatin'ireo fotoana efatrandro ireo dia ho hitatsika nitoyany tsy angataka nininy tsika tsy hanao le délivrance be androka ny demony famosaviana sy fahantrany reny tsika fa fisandratana sy fisaorana noho zay efa nomen'ny tompo atsika nataontsika eo hira fisaorana fidera fisaorana vavaka fisaorana toroteny fisaorana izay rehetra ataontsika eo dia fanandratana dia ho hitatsika nitoyany ho tahin'Andriamanitra tsindrikany hoe eto amin'ny 3 frère andrefa nambojanahary io fotoana io raha mivarotra ianao na miasa ianao dia mangata congé kely mihitsy fa marina amintsika le tenin'ny tompo iny manao hoe tsy amikerina patanjany tsy ny fahaizanao ny hitahin'ny tompo anao fa isy lalana fa hosokafan'ny tompo hitahinanao mametraka mandram-peona ny tenako zarandrery my paster andrery malala no miaraka amin'ny fanahy masina miaraka amin'i Jesosy mitondra ny fampianarana sy taribavaka ho anao amin'ny fotoana io veloma tompoka vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana io tofatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandeha tantety sy mba
Jesosy ilauzako lety fahary ankotrary ao folena soe trano volamena ny anarana atao hoe Jerosalema vaovao e oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh Jerusalema, Jerusalema, tsisy tsoniana heko ranomaso fafana handealalam-bolamena ao a Jerusalema fiderana sesilane fifalina fone hiara ekiorana ao a Jerusalema Jerusalema vaovao e antsara lofatsika ho any zanak'Andriamanitra navitany asane ao renony finone aza miovasane tany mafisainananao ny sadobony nahitra Jerusalema, Jerusalema Ambaroni famindra Harino zay lavo e Tao ifampiherety Hoana Jerusalema Asa miara renety Zay misy arefesina manimba Fa miariarena ny andalitra Maharitra mandraky izay e Ny malagasy namako Andao anompo an'i Jesosy Safidy fiainana De ho velona mandraky izay e Ny fo azy izay matory Hareto ny fanilo e Ndao ifampitantale Ho any a Jerusalema Jerusalema vaovao e Antsara lofatsika ho any zanak'Andriamanitra navitany asany ao renony finone aza miovasane tany mafisainananao ny satrony nahitra Koa am'izany ry la malalako Dia miorena tsara aza miova Ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo Satria fantatrareo fa tsy foana tsakory Ny fikelezanaina ao amin'ny tompo Ny faleha amin'ny fanantenana Ny areta amin'ny fahoriana Mareta amin'ny fivavahana Jerusalema